hatrany fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Miaraka hivavaka hatrany isika ry havana. Ry Tompo rainay any an-danitra, isa-maraina izay dia manavao koa ny fanoloranay ny fiainanay mba hanjakanao miaraka amin'ny andro vaovao izay atolotra ao anay. Koa raiso ny momba anay manontolo Tompo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Efa noresantsika omaly ry havana ny fizarana voalohany tamin'ny andiny soratra masina hita ao amin'ny Matteo 10:9-10. Ka ny fizarana faharoa ary no hozaraina amintsika amin'ity anio ity, mikasika ny sarin'ny iraka arak'izay anirahan'i Jesosy azy. Hitantsika eto fa dia nampiasa karazana biby efatra ny Tompo. Ny roa dia efa hitantsika omaly, fa ny roa sisa kosa ary no jerentsika anio. Fa tsara nefa raha verenana vakiana amin'ny anaran'i Jesosy aloha ity Matteo 10:9-10 ity. Indro izaho maniraka anareo ho tahaka ny ondry ao ampovoany ny ambodia, koa endre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala. Amen. Ho an'ny mpino izay irahan'i Jesosy mitoro ny filazantsara dia asainy ho endry tahaka ny menarana. Ny dikan'izany dia tokony hanana saina matsilo sy fetsifetsy ny mpitoro ny filazantsara na koa mailomailo. Ary tsy ny mpitoro ny filazantsara ihany fa ny mpino mijoro vavolombelon'i Jesosy koa dia tsy mahazo bonaika be fotsiny. Ny fahendren'ny iraka ary dia ny fahaizany miala amin'ny famatoran'ny fahavalo masika. Eto dia oharina amin'ny ambodia izy. Tsy voafandriky ny fahavalo ny mpitoro ny filazantsara. Ireo toetra ireo anefa dia tsy maintsy ampiana ny amin'ny toetra ny voromailala, satria ny voromailala dia tsopo. Ny voromailala ihany koa dia tanindon'ny saina marina sy mora ary tsy misy fitaka. Ny iraka irahan'i Jesosy dia hanao ny fiainany rehetra, hanao an'izay ahitany lalana marina izorana, na dia mandindona azy aza ny loza. Nefa mba tsy hitoviany amin'ilay menarana dia tsy maintsy akambana amin'ny fanahy mora, izany hoe marina sy madio ny saina matsilo sy mahay mitsinjo ny ho avy ao anatiny. Ny tanjon'i Jesosy dia tsotra fotsiny ihany, vita ny iraka asainy atao. Izany hoe voatoro ny filazantsara ary mahajoro vavolombelony ny mpino. Koa mahereza ry havana fa tsy mora ny hatrehan'ny iraka, kanefa dia Jesosy ilay maniraka ny toky sy hery ho antsika. Tsy mora ho izay teo ny miandry ny iraka izay ampanaovan'ny Tompo. Mahereza. Amen. Vavaka ary sika dia misy mahatoky ary izay Tompo, fa dia ianao no hanolontsaina anay mba hahaizanay miala amin'ny fandriky ny ratsy, indrindra azahoanay mitsoaka an'izay mety fahavalo samihafa ka ahafahana mitoro ny filazantsara. Dia omeo anay koa ny toetra mora fanahy, tsotra tahaka ny voromailala Tompo, mba ho voninay trao ny teny ataonay ary indrindra ny toetranay. Amin'ny anaranao naovanay izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy ry havako. Amen.